eny azy zao no fampianarana voalohany iarahako aminareo sahiran-tsaina ihany aho hoe de inona no atao voalohany io le hoe no manomboka no manahirana rehefa mba nangataka ny fanahy masina de hoe aho hoe rariny kosa raha ny momba an'Andriamanitra mihitsy aloha ao ka de efa hitanareo teo izy zafady io ary zany no misy ahoana le lohateny zay zany le fanontaniana rahantsika mamaly satria manahirana ny maro telo ve sa ray ao lasitsika ary mazava ho azy inona no mamaly an'izay misy voambolana anankiray efa mipotra teo resaka trinité resaka trinité io trinité io avy amin'ny teny latinina izy io antsoina hoe trinitas inona ny dikany triple zany hoe ilazahana ny fifandraisan'ilay Andriamanitra telo ao aza mikaroka any amin'ilay concordance fa tsy hita ao amin'ny baiboly io akory ao fa tany amin'ny taonjato faharoa tany dia efa nisy ny pretra antsoina hoe Tertullien no efa nanomboka nahitan'izy io rehefa nandinika tsara ny soratra masina ary ny tena ofisialy dia ny fotomponoana izay nivoaka tamin'ny taonjato fahaefatra ao fa inona moa zavatra nipotra tamin'ny taonjato fahaefatra tamin'ny taonjato fahaefatra dia nisy ny antsoina hoe concile de Nicée tamin'ny 517 amin'ny fanisana taona ankehitriny zany Nicée zany dia tanàna any avaratra ny rehefa ny Asie Mineure ankehitriny raha tsotsorina any Turquie ankehitriny zany fa inona moa ny concile zany dia fivorian'ny théologianina katolika mandinika ny tenin'Andriamanitra mety manerana ansatsika maino hoe katolika amin'izao androntsika izao fa tadio fa mbola nitambatra ny fiangonana kristianina tamin'izany dia katolika ny fiantso atsika dia isika zany io manapa-kevitra isika zany no mivory io solo tena atsika io dia tsara nafataratsika an'izany fa maninona no nivory mba anohitra ny fampianarana pretra anankiray antsoina hoe Arius izay niteraka ny fampianarana hoe arianisme fa ohatra ny hafahafa ny fampianarana ity pretra ity dranake avy ao anatiny ihany misy mono fampianarana hafahafa dia nanoerana satria ny fampianaran'io arianisme io dia zao hoe tsy tena Andriamanitra Jesosy Kristy zay le fototra le fampianarana ratsorina resaka dogma moa zany na fotom-pinoana tsy mitovy natiora amin'Andriamanitra ozy ao tena ambany no Andriamanitra ray ka tsy tena Andriamanitra dia vokatray nandinika ny teolojian'ny fiangonana zay no lazako azy fa tsy lazako hoe katolika fiangonana kristianina dia hoe andao avoaka mihitsy avy amin'ny tenin'Andriamanitra ihany andao tsika anao fanekam-pinoana tsika dia miaina an'izany hoe fanekam-pinoana zany isaky manao fanimpom-pivavahana tsika dia manao fanekam-pinoana dia nivoaka lay antsoina hoe confession de foi de Nicée veripiany tany Turquie io tamin'ny taona 520 zava-dehibe ny fanekam-pinoana zay no ambarako aminao raha misy olona zany mety tsy mitovy finoana amintsika manadinao fa inona ny mba inonao dia avay ny fanekam-pinoana fa efa narafitry ny fiangonanao anatin'ny fanekam-pinoana izay Andriamanitra inoantsika ao sy ny fandraisantsika an'Andriamanitra ka ahoana no ambaran'ilay fanekam-pinoana Nikéanina misy an'izany amin'ny liturgia antsika eo firy moa ny fanekam-pinoana ampiasaintsika efitsika aminy efatra dia napetraka aloha le voalohany efa mahazatra momba an'izy io momba an'Andriamanitra ray petraka eo fa tsy maintsy napetraka tamin'izany fotoana ny hoe Jesosy Kristy fa tadiavin'ny olona atao tsinotsinona ary mino an Jesosy Kristy tompo iray zanany lahy tokan'Andriamanitra nateraka ny ray taloha zao rehetra mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'ny Andriamanitra tantemo fa betsaka zao no mitory misy pasteur azy ao amin'ny YouTube ao mitory hoe tsy Andriamanitra Jesosy Kristy dia ny mpanentsika moa dia manao aiza koa moa misy hoe Andriamanitra dia maty 3 andro tsy malala le planin'Andriamanitra moa zany fa dia tena Andriamanitra Jesosy Kristy ao ka tsara no afataratsika an'izay
za moa teo manao hoe ny concile zay niarahan'ny katolika tamin'ny taonjato fahaefatra 325 dia misy manao hoe sy fotompinoana katolika zany e. Tanareo moa tsika nandray misy zavatra mety tsy mifanaraka amintsika ihany ny fotompinoana katolika sasany a tahaka ny resaka Maria. Ao dia hoe any katolika zany fa ny découvrir fotsiny ny fiangonana kristianina zay katolika tamin'izany. Fa io efa nisy tao amin'ny soratra masina rehefa vakiana ny soratra masina iray manontolo dia milaza an'izany hoe trinité zany. Sahala amin'ny hoe efa nisy Amerika fa midécouvrir fotsiny Christophe Colomb. Zay. Fa tsy hoe nohony amin'ny Christophe Colomb zay vao nisy. Fa rehefa tao amin'ny soratra masina io fanenkepinoana io lava be aloha avoaka eto ny soratra masina fa dia efa noamarinina tao amin'ny soratra masina. Ndao ary jarentsika tsara ray amin'izay. Izany hoe mandrafitra n'ilay trinité zany Andriamanitra ray ny voalohany. Ao no fahatarana Andriamanitra ray? Paha zao rehetra zao. Très bien. Genesis 1:1. Zay zany le izy pahary zao rehetra zao. Ianareo zay tena patience sy malala tsara ny resaka extraterrestre sy ny resaka univers dia malala tsara ny hoe bitika kely tena bitika kely ohatrany tsy misy ty planety ty raha oharina amin'ny univers. Fa tsy zany. Rehefa jerena ny galaxie mbola misy atapitrisany ngeza lavitra no ty tanitsika ty. Ary zay no mahatonga n'ity ranangaha anankiray ty. Tsy haiko raha haiko ny fanonona azy Werner von Braun. Ny olony faraparany taonjato faharoapolo izy. Izy mpanamboatra sambon-danitra allemand américain io olona io. Zao no mba fehezanteny malaza nataony. Par-dessus tout, à Dieu revient l'honneur d'avoir créé le grand univers que l'homme et sa science pénètrent et étudient de jour en jour avec une profonde adoration. Tsy andika liza fa avoakako amin'izay azoko azy hoe efa tena teo zany univers zany. Ny olombelona na dia miroborobo azy en science dia midécouvrir fotsiny amin'ny fanetretena sy amin'ny fahagagana hoe tena misy an'izao. Fa Andriamanitra mitombo mivoninahitra sy pahary an'izany univers zany. Ao inona koa nahafantarantsika an'izany Andriamanitra ray zany? Andriamanitra fanahy. Avy eo amin'ny olona mahatonga n'ilay le adjectif hoe tena omniprésent. Zao na 85 moa dia milaza hoe Andriamanitra dia fanahy. Zay dia zany fanahy zany tsy hitan'ny masontsika. Sa hitan'ny masontsika ny fanahy? Oharina amin'inona moa ny fanahy? Oharina amin'ny rivotra. Misy rivotra viato zao? Misy viato sa tsisy? Aiza? Ngambatoria hoe aiza ny rivotra zany? Tsy hita? Zay le mbola fa tsy tena mola hoe mitovy amin'ny rivotra aza. Sahala amin'izay le fanahy. Ao. Dia mahagaga misy an'le izy koa le cosmonaute soviétique. Izy moa le cosmonaute soviétique niakatra voalohany tany amin'ny habakabaka tany. Yuri Gagarin. Tamin'ny 12 avril 1961. Dia rehefa niakatra tany amin'ny habakabaka tany izy dia nanontaniana olona tsotra sy nanontaniana pretra amin'ny orthodoxe. Nahita an'Andriamanitra venao tany. Dia namaly izy tao anatina conférence. Sady mananiany izy fa izy moa zany teny dia efa nandefateny hoe tsisy an'izany Andriamanitra reo zany aty. Tsy nahita aloha izy sady feno any ihany le izy. Dia tsy takany hoe mbola vany amin'ny habakabaka fahafiry moa izy. Andriamanitra moa veriny tahaka ny objet scientifique aveka hoe ty fa netiko ny verina taty. Fa mbola mihoatra lavitra noho ny rivotra ary mety ho hitantsika rehefa tambolona. Fa tsy hitan'ny masonao zany Andriamanitra zany Yuri Gagarin raha tsy izy no miseho aminao. Zao no lazain'ny mpanao salamo. Ainareo io iza maheno io ahoana ozy? Aiza no ialako amin'ny fanahinao Andriamanitra. Rehefa fanagaran-tef io aiza no antsoirako tsy ao anatrehanao. Na dia miakatra any an-danitra zao dia any ianao. Ary na dia manao fiainatsika ho fandriko azy aho dia any ianao. Zareo tsara ny toerana farany ambony indrindra sy ny farany ambany indrindra io ambarany mpanao salamo. Any an-danitra any tsy taka-masona ihany. Any ianao. Ary ny finoan'ny Jiosy dia hoe le Sheol, le tena any ny fitoeran'ny maty. Finoana Jiosy io dia any amin'ny heveriny farany ambany indrindra amin'ny tany any. Mbola any kio Andriamanitra. Ka lozany izay milaza hoe aiza ny Andriamanitra zany fa maneran'izao rehetra izao izy.
inona koa ny toetra manaraka afatantsika n'Andriamanitra ray hatrizay tsy manapetra. Rehefa mamaky an'le Exodus 3:14 ianao izy mahay an'io izao hatrizay ka ho mandrakizay sotra to zao zay izy hatrizay ary mandrakizay. Io dia nandanin'ny teolojiana maro ankra be dia be fa azo ilazana zavatra be dia be io fa dia hoe tsy manapetra na ny fahamasina na ny fahendreny na ny fahefana fa sady tsy misy fiandohana izy tsy misy fiafarana. Zay le Andriamanitra ray. Ary inona no tena afantarantsika azy? Andriamanitra fitiavana. Fitiavana mandrakizay no tiavako anao koa izany naparitako famindrampo anao. Zany hoe tena mifandray amin'ny alalan'ny fitiavana. Attribution n'Andriamanitra ray le resaka fitiavana. Tsika angamba izao fa mahaino le salutation apostolique 2 Corinthiens 13:14 ahoana moa? Ho aminareo anie fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Dia ahoana toy? Ny fitiavan'Andriamanitra ray. Zany fitiavana zany dia avy amin'Andriamanitra ray. Zany no ahafantarana azy. Zay vao ny firaisana amin'ny fanahy masina. Zay raha fitinina fa tsy izany fotsiny fa tsika tsy maintsy mifeny fotoana. Zay raha fitinina izay tokony mba faravakely ny fantatsika momba an'Andriamanitra ray. Izy an'Andriamanitra faharoa? Andriamanitra zanaka. Io le manerana ny sasany. Io ve dia Andriamanitra tokoa e? Inona ny zavatra anankiray lazantsika ary fa Andriamanitra izy? Anao voalohany nomboka tany amin'ny fatiarahana torotoroana tamin'ny fanahy masina. Jesosy Kristy zany tena fanotory an'izany ateto olombelona feno fa Andriamanitra tena natera-behivavy izy zay le olombelona azy fa tsy avy amin'ny firaisany lasiny vavy fa ny fanahy masina kotrika azy tao akibony Maria. Zany hoe fanako izy. Zany ny critère de divinité fana. Afantatsika teo zao hoe Andriamanitra dia fana. Ao ny fanahy masina moa efa fana rahateo. Fa dia io zany no milaza amintsika hoe Jesosy Kristy koa dia fana fa tsy no fotsiny. Miombona amin'ny ray. Izao no 10:30 izao sy ny ray dia iray ihany. Noho izany manana fahefana tahaka ny ray izy. Ny zavatra rehetra natolony ray koa zavatra rehetra natolotry ny ray koa. Tsy misy malala ny zanaka afa-tsy ny ray ary tsy misy malala ny ray afa-tsy ny zanaka. Tsy mbola nisy samy teny an'izany. Ary tena afirmatif mihitsy Jesosy milaza an'izany zavatra atao hoe zava-miafy n'izany. Andriamanitra izy satria manana fahefana hitsara. Rehefa mamaky ny Jaune 5:27 ianao no Matthieu 7:23 dia manome aperçu antsika Jesosy hoe ohatry ny ahoana zany fitsarana farany zany. Dia inona ny nambarany? Misy aminareo reo izy mitory teny mampandray tendry zava-maneno manao dorcas. Dia rehefa tonga amin'ny fitsarana farany dia manao ahoana? Tompoko. Ahoana izy? Tsy fantatra akory nareo hatrizay. Raha ohatra zany ka mihatsara vela tsisy mody mivavaka fotsiny tsika sy mody mitory teny. Ho laviko nareo amin'izay fotoana izay ozy. Azonareo ve zany? Dia mampisehoany zany hoe izy le hitsara amin'ny andro farany ary misy olona tahaka izany amin'ny andro farany. Sady mampangovotra mampieritreritra zany. Tena mahana fahefana hitsara izy ary mahana fahefana hisarika olona hanaraka azy. Zay le mahandriamanitra azy. Ny apôstôly rehefa nitory dia manondro an' Jesosy. Zay rehefa mitory ato aminao dia mibeba minoa an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anao. Fa izy rehefa mitory dia ahoana? Avy hanaraka. Andriamanitra zany kritera mahandriamanitra azy zany. Ary izy raha teo na dia olombelona aza tsy mba nanota. Na dia nalay-panaza dia vakereo fa tsy mba nanota izy. Dia mafisiko le teneniko teo izy no hitsara. Mbola hiverina izy amin'ny andro farany hitsara ny velona sy ny maty. Izany no anamafisana aminao hoe tena Andriamanitra Jesosy Kristy. Fahatelo farany ny fanahy masina. Mahavariana fa efa tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany fanahy masina raha mamaky ny Genesis 1:2 ianao. Andeha aharina zavatra rehetra Andriamanitra mbola tsisy voahary mbola tsisy ny univers dia ahoana? Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana. Ary aizy no amin'ny tambonin'ny lalina. Ary ny fanahyn'Andriamanitra garantin fa marino amin'ny baibolinao.
no nambomba tambon'ny rano ohatran'le reny akoho mamomba an'le zanany eo. Zany hoe miara-mahary amin'Andriamanitra raha le fanahy no nikotrika an'le aizy natao dia tsy nisy zao rehetra hitantsika izao. Miara-mahary amin'Andriamanitra ary manerana zao rehetra zao fandraisantsika teo hoe io rivotra io nge tsy tanomasika ao anatintsika ary zay veritsika zao tsy malala zay ao anatintsika ao tafiditra ao ny rivotra ka tsika eny feno tena dirany rivotra ao maika fa ny fanahy masina manerana zao rehetra zao iny milaza an'leo amin'ny présence de Dieu. Hoy za hoe na amin'ny teny grika moa ny fanahy masina fanahy pneuma zany mahatonga an'io pneumatique ka tsy pneu raha tsy misy an'le rivotra izay mampibotsina azy io ao dia zay zany le fanahy masina to tsy hitany masonao nga hitanao avy ato le aiza le rivotra amin'le pneu zao fa le pneu mandeha tsara mahatonga anao hatrany Paris no hitanao. Zay ny fanahy masina zay io mitarihana ny miny ranomarina nge mampieritreritra ihany no hoe ahoana moa tsika ty fa ohatrany misy hery hafahafa mitarika atsika io le ambaran'izao indro zao momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny vatam-piainana zao amin'ny alalan'ny fanahy masina iny satria Jesosy ary andeha hiakatra any an-danitra ao ary raha misy zay mandresy lahatra atsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny fanahy masina izay fa tsy olona efa mety be dehibe zay paster nandelo tao aminao zay fa mety maty ny sasany efa lasa. Io zany le nangatahany Jesosy amin'ny ray mba manity izy teo tonga atsika ho resy lahatra ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Tadio tsara le Filipo nanatina an'le tandapa Etiopiana ny fanahy masina no nitarika azy teo ka dia zay zany tompoko no taridalana tsotsotra dia petraka le fanontaniana hoe le Andriamanitra ivavahantsika ataovy hoe olona tsy mpivavaka zany zao manontany anao ka le ivavahanareo ve zany firy zany le Andriamanitra reo telo sa iray izy mba hanandrana maly tsisy bety fa mba mianatra eto zao sady mba mifampiano ohatrany toa telo izy teo tsika ato manana olona nianatra teolojia mba mitenena kely dokotera tsy manakinaka mba mifampizary sao dia mba misy anana mba hiteny eny tompo ny zavatra ifandraisany izy telo fa raha izy fanahy masina ny ifandraisany izy telo ny fitiavana sy ny fitiavana dia ny fifandraisan'izay no zava-dehibe mifameno telo samihafa izy fa ray any saotra tompoko saotra tena marina sarotra asoa ihany fa raha misy olona milaza azy hoe haiko ohatrany posiko Andriamanitra io ka Andriamanitra ihany ve izy amin'izay dia misy say laza ve nahita an'Andriamanitra tsika zao namaky any Exodus teo momba ny Mosesy tamin'ny alalan'ny eny moa ny antsoin'Andriamanitra azy roy me mirehitra afo le afo mirehitra la be nefa tsy mety levona le izy ai fomba ny antsoin'Andriamanitra azy io dia na izy arasana hoe isory ny kapanao fa tany masina dia anatony hijery Mosesy najery avy eo ny sarina lamba fa natahotra ozy vakio tsara le texte-ntsika tao natahotra satria tsy any amin'ny texte hafa raha dia misy milaza hoe raha zay mahita an'Andriamanitra dia maty satria tena voninahitra tsy takatry ny saina zany ka lozan'izay samilaza hoe haiko ohatrany posiko zao mihitsy io fa zay ampahafantarina antsika no mba raisitsika fa tena mystera izy io ka dia andao hoe ndramana valiana tsotra ihany le izy hoe tokana ihany Andriamanitra fa miseho amin'ny endrika telo hitantsika amin'ny kisary rehefa avy eo sy miseho amin'ny fomba fiantso anankitelo dia zava-miafina azy ndao asiana fanamariana eny aloha hanampy antsika amin'izany fatakarana zany momba n'ity trinité ty inona ny fanamariana voalohany fifandraisan'Andriamanitra aonisy zany fifandraisan'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ozy tsika ao dia malagasy moa nantika azy hoe Andriamanitra telo zay iray eo raha dia efa olona tsy mpivavaka aloha zany dia efa zinona koa zany trois égal zay le mahazava-miafina azy ary zay le mahandriamanitra azy dia mila malala an'izany tsika inona amin'ny foto-kevitra manaraka mahagaga ny fiombonan'izy telo hatramin'ny voalohany zareo fotsiny ohatra
araka mitengo teo tokan'Andriamanitra nefa afaka miseho amin'ny endrika telo le endrika io adika amin'ny teny hoe personne 3 personnes nefa anankiray lalina zany ary manana fiantsoana anankitelo fa Andriamanitra avokoa nefa zay le zava-dehibe toy izany amin'ny fanamariana mahagaga le fisehoan'izy telo mahagaga le izy le fiombonany raha mamaky ny Genesis 1:26 io dia ahoana ao Andriamanitra nanao hoe andeha isika amborona olona andeha isika bakeo amin'ny teny frantsay faisons lasa pluriel misy moa manao pluriel de majesté fa le Andriamanitra araka le nambarako anareo teo raha azavaina angely izy dia hitantsika hoe Andriamanitra ray fampaharina teo hay le fanahy masina efa teo tamin'ny fahariana ary rehefa mamaky ianao ary amin'ny Jaona toko voalohany 1:7 dia ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra dia ny teny nahariana zavatra rehetra ary io teny io rehefa vakianao dia T majuscule dia rehefa tonga ary amin'ny Jaona 1:14 anao dia ny teny dia tonga nofo milaza an'izy io manondro an'izy Jesosy Kristy efa niaraka izy telo tamin'ny fahariana zay io ambaran'io Genesis 1:26 io fa tokana ihany izy tsika izany dia ao anatin'ny fivavahana telo lehibe izay mivavaka amin'Andriamanitra tokana izy aby moa le fivavahana telo lehibe mivavaka amin'Andriamanitra tokana tsika voalohany kristianisme ary dia talohantsika izy judaisme izy anankiray farany ny islamisme reo zany hoe tena hoe 3 grandes religions vavaka amin'Andriamanitra tokana ao tsika tena mbola monoteista fa tsy hoe telo ny Andriamanitsika telo amin'ny fiseho mba hisehony fa Andriamanitra tokana izy Andriamanitra tokana izy fa manana fiantso anankitelo na manana endrika anankitelo fa zava-miafina zany ambaran'ny trinité zany ary zay indrindra no idiran'ny finoana zany no andrasana an'izany zay isehon'Andriamanitra amintsika ka isika dia mino inotsika io trinité io zay no mahatonga ny hoe zareo fanekempinotsika fa mizara telo foana hatrany hatrany Andriamanitra ray Andriamanitra sanaka Andriamanitra fanahy masina ao mafisiko zany hoe niara-ny asa foan'ireo efa nanotoko tao amin'ny fahariana teo ary itso zay mety fihevitra diso tsy nifandimbo Andriamanitra akory ireo io zany le nambarako teo le tamin'ny fahariana na amin'ny teny Teodolia izy telo ao fa ny fanamariana manaraka dia ny hoe tsy nifandimbo Andriamanitra akory izy ireo misy zany mieritreritra hoe rehefa tonga nofo tetỳ tany zany Jesosy dia supprimer zany le Andriamanitra ray dia io zany fa Jesosy sisan'o Andriamanitra dia rehefa niakatra indray Jesosy dia ohatrany disparaître dia nangataka amin'ny fanahy masina dia supprimer indray zany le Jesosy Kristy fa fanahy masina sisy tena tsy nifandimbo ohatr'izany izy fa samby velona mandrakizay ireo ao Jesosy Kristy ngamba haitsika tsara amin'ny teniny hoe zao no alpha sy omega le teny dia efa tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ary izy manao ny farany ka ho iaho hoe sarotra l'izy fa mba hiezaka kely ary aho amitina azy atsary raha sitraka reo ahoana anaovana azy fitinatsara dia menaka sary boribory ary Andriamanitra ao dia hoe trinité inona moa zany no endrika anaona zany trinité zany triangle sy tsika triangle kely dia hitantsika efa misy anankitelo izy ao Andriamanitra ray ao Andriamanitra fanahy masina ao Andriamanitra zanaka ity Andriamanitra zanaka ity ilay tonga olona tetỳ tany zay Jesosy Kristy ambarantsika teo hoe Andriamanitra ray dia Andriamanitra ny fanahy masina dia Andriamanitra ny zanaka zay niseho tamin'ny alala Jesosy Kristy dia Andriamanitra samby velona ireo fa tsy hoe maty rehefa samby velona mandrakizay ireo fa ny zanaka kosa nefa tsy mitovy amin'ny ray ary ny ray koa tsy mitovy amin'ny fanahy masina ny fanahy masina tsy mitovy amin'ny zanaka zava-miafina zany tenin'Andriamanitra manambaran'izany fa tsy zany mamorona dia mety mba hanampy atsika ihany ny kisary satria indraindray mantsy hafa le noho ny sofina dia hafa koa le jaren'ny maso dia ampiko ihany angamba ny kisary mba hanampy atsika amin'ny fahatakarana azy zany ndray zany mba tsy ampy ty misy azo tsy niavy amin'ity fa mba manampinampy atsika hatakatra an'ilay izy za zany no antsoina hoe raha manatsotory fetra ny tenaina ozy ny dada sy mamanay za io zany
afaka miseho amin'ny endrika samy hafa arakarak'izay asa ataoko. Zay e. Rehefa manao blouse fotsy aho, inona ny aso ataoko amin'izay? Mampianatra. Ao. Rehefa manao combinaison misy menaka, manao inona zay? Manao réparation ana fiara zay. Rehefa manao robe pastoral, maninona zay? Manao asa sakramenta, ny tarika azonareo atao, mitoroteny azo atao fa ny sakramenta tahaka ny manao batisa sy ny maninona izy ity mampandray dia anjarana délégation pastoral zany. Ao. Dia manjary misy fiantso samy hafa azoko avy amin'izao endrika isehoko sy ny asa ataoko zay. Rehefa manao an'ilay blouse dia mampianatra dia iza ny fiantso ahy? Professeur. Rehefa manao an'ilay combinaison manao réparation fiara? Mécanicien. Rehefa manao robe dia manao batisa? Pasteur. Fa raha manatsotovy fetrakaniana daholo ihany ireo rehetra ireo. Azonareo ve le izy? Fa noho ilay endrika isehoko sy noho ilay asa ataoko no manjary miteraka fiantsoana ho ahy. Fa za raha ihany. Ao. Dia azotsika ampitaina amin'Andriamanitra zay. Jehovah Andriamanitra raha ihany. Ao. Jehovah Andriamanitra raha ihany. Fa zao misy fiantso anankitelo. Izavy, ray, zanaka, fanahy masina. Ny ray zany, inona ny endrika isehon'ny ray ahafantarantsika azy. Rehefa miteny hoe Andriamanitra ray zany, efa nisy nahita ve zany? Ahoana foana ny fiantsika ataontsika rehefa hoe Andriamanitra ray, efa mivavaka ny olona makaiza? Zay. Tontolo ambony zany Andriamanitra ray zany. Zay ihany no afaka marita anazy. Tsy olona nisy nahita, na Mosesy azy. Ao. Dia maninona zany ilay tontolo ambony? Inona ny asa ahafantarantsika an'izany hoe Andriamanitra ray zany raha soratra masina? Fahariana. Ao. Dia ohatr'izay koa ny zanaka. Inona ny endrika ny sehony ahafantarantsika azy? Tonga olona tao amin'ny Jesoa Kristy. Inona le asa lehibe nataony taty? Famonjena. Dia ohatr'izay ny fanahy masina. Ahoana moa le endrika ny fanahy masina teo? Rivotra. Ao. Inona moa no tena ahafantarana fanahy masina? Hitarika, fitarihana. Hitarika. Momba anareo mandrakariva, mitarika izany. Ao. Fa anankiray ihany ireo. Jehovah Andriamanitra ihany ireo. Tonga nofo izy tao amin'ny zanaka, miseho amin'ny endrika fanahy izy. Rehefa hiakompania antsika, mizay antsika rehetra eny. Raha ihany io. Ka miaiky eto anatrehanareo aho hoe sarotra ny trinité satria momba an'Andriamanitra. Izy no sa ilaza hoe tena haiko hatramin'ny posiko. Efa milaza teny izao fa raha mametraka fanontaniana areo ka misy tsy voavaliko aza manome tsiny. Fa izay mbo ambarany soratra masina ihany no mbo ianarako mbola misy tsy haiko koa azy. Ka dia izay no azontsika andraisin'androany tadio fa miseho amin'ny endrika telo. Manana fiantsoana anankitelo ny Andriamanitra ao fa tokana ihany. Ao. Dia n'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. So sanatria misy fanontaniana. Matahotra koa. Ka zao raha misy manontany hoe ahoana firy ny Andriamanitra ivavahanao dia firy. Tokana miseho amin'ny endrika telo. Ao. Manana fiantsoana lehibe anankitelo fa ny anaran'Andriamanitra koa momba zava-dehibe fiantsoana. Fa tokana ihany mazavazava ve? Fa dia sarotra azy. Mahereza tompoko tsanganaritsika hivavaka. Misaotra ry Tompo mampianatra ny mombanao. Zavadalina sy mystera tokoa. Nefa nampahafantarinao anay izay tokony fantatray itombon'ny finoanay. Arovy izay amin'ny fampianaran-diso. Ny anganongano mba avy antitra sy ny fandrebirebena rehetra. Ka tsy hiala aminao ilay Andriamanitra marina, mpahary, mpamonjy ary mpitariky. Terizo amin'ny finoana marina izay. Noho ny amin'ny Jesoa Kristy Tomponay. Apetraka fiainam-pialan-tananao ary ny sakafonay izay nikarakaraina sampana Dorkasy, tsofra mitondra hery tanjaka ary fifalinako. Misaotra Jesoa. Amen.